Nunko omaly kosa ny fankalazana ny andro natokana ho an'ny skoto zatovovavy nanamarika izany ny skoto zatovovavy rehetra manerana ny Madagasikara naharitra 2 andro izany fankalazana izany izay nahitana ny fandraisana anjara zareo avy eo anivon'ny mpanazava ny fanilo ary ny kady rotsy rakotondray no mitondra ny antsipirim-baovao rakofa ny sariny dina rakoto. Nofarana n'androany ny fankalazana ny andro natokana ho an'ny skoto zatovovavy ho an'ny eto amin'ny faritry ny renivohitra. Nandray anjara tamin'izany ny mpanazava, ny fanilo ary koa ny kiady. Samy nanana ny anjara birikiny ireo skoto zatovovavy saingy niompana indrindra amin'ny lafiny ara-pahasalamana indrindra ny eo amin'ny fahasalaman'ny reny sy ny zaza ary koa ny fahasalamana ara-pananahana izay isan'ny loha hevitra nobanjina ny tamin'ity taona 2024 ity. Ho an'ny ankizy kely aloha zany enina ka hatramin'ny 12 taona dia ny fanasana tanana amin'ny savony zany tena voizina mba hisorohana ny aretim-pivalanana. Toy izany koa ny fanentanana ny reny amin'ny fampiasana ny lay misy odoloka mba hisorohana ny tazo mba hialana zany amin'ny fahafatesan'ny zaza indrindra ireo ankizy latsaky ny 10 taona. Ny ho an'ireo zatovo 12 ka hatramin'ny 12 taona dia fahasalamana ara-pananahany zatovo no tena voizina ary indrindra fanentanana amin'ny fisorohana ny vovoka tsirina. Nosafidina manokana ny resaka fahasalamana satria manana andraikitra manokana ireo skoto zatovovavy ny amin'ny fanentanana ny mpiarabelona aminy, ny amin'ny fitsinjovana ny fahasalamana indrindra fa ho an'ny reny sy ny zaza. Ny tanjona ihany koa arak'izany dia ny ampiana ny tany fahafatesan'ny zaza latsaky ny 5 taona ary koa fitandrona ny fahasalaman'ny reny. Nampianarina ny teknika fanentanana sy ny fanaovana fanadihadiana ireo skoto zatovovavy ka izany no entin'izy ireo aparitaka eny amin'ny manodidina azy tsirairay avy. Ny akon'ny fandalovan'ilay rivo-doza haronatany amin'ny hilany atsimo-nosy indrindra ny fahavakisany fifilohan'ny firenena no isan'ny vaovao nisongadina nentina tamintsika repijery-jaina tamin'ity takariva ity. Tompoko lahy sy tompoko vavy manapetra ny fotoanantsika dia saorana feno ianao tsy nisaraka tamin'ny fahitalavitra matevita ao anatin'izay fampalalama vao zay mbola mitohy hatrany ny fandaharana eto amin'ny fahitalavitra metraka ny veloma mandrapitafa ao amin'ny manaraka indray veloma tompoko.